Fety makotrokotroka no nandresan'ny Nosy Be ny sidina ara-paritra voalohany noraisina tato anatin'ny eni-bolana mahery androany alakamisy tolakandro. Mpandeha 13 no tateriny fiaramanidin'ny Ethiopian Airlines ho ao Nosimanitra tamin'ity andro voalohany ny fisokafan'ny sidina indray ity. Mpizaha tany ny ankamaroan'ireo mpandeha ireo na dia nisy 20 mahery teo aza ny mpandraharaha vahiny eo amin'ny sehatry fizaha tany niverina teto Madagasikara mba hamelona indray ny fandraharany. Tany an-toerana nanatrika ny fahatongavan'ity sidina voalohany ity ny ministra ny fitaterana, ny fizahatany ary ny famantarana ny toetrandro sy ny ekipany. Efa andro vitsivitsy izy ireo no tonga tany an-toerana nanara-maso ny fiomanana rehetra sy ny fametrahana ireo fepetra isan-karazany iarovana ny Nosy Be sy ny mponiny Nosy Be ary ireo vahiny amin'ny fianaky ny coronavirus. Niampy 7 indray isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 raha nitatra nentin'ny Antamary Daniel Volontina, mpitondra teny CCO. Mbola nifatra diana sy aloatra mangoriano no nahitana tranga vaovao betsaka indrindra satria raha 12 ny isan'ireo marary vaovao voatily tany diana dia 9 kosa izy ireo tany aloatra mangoro, ka 9 ny tany Ambatondrazaka ary 1 tany Moramanga. 9 kosa ny isan'ireo tranga vaovao teto amin'ny faritra Nalamanga. Tafiakatra 9 4,9 no izany ireo tranga voamarina fa mitondra ny COVID-19 hatramin'ny nidiran'ny valanaretina teto Madagasikara. Niampy 2 kosa ireo namoy ny ainy noho ny valanaretina araka ny tatra androany any, ka ny 1 tany Fianarantsoa, ny 1 tany Ambatondrazaka. Raha tambatra dia miisa 2,700 ireo namoy ny ainy noho ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny androany aretina. Ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina mihitsy no voalaza fa hidina ny amin'ny faritra atsimo hitondra fanampiana sy vonjena ho an'ireo komina voalaza fa hiara-ny kere amin'izao fotoana izao. Raha nitatra ny filan-kevitry ny ministra natao ny alarobia dia voalaza fa komina 12 amin'ireo 12 tratran'ny kere no tena misedra fahasairanana amin'izao fotoana izao. Efa tamin'ny faramparany taona 2012 sy ny fiandohan'ny taona 2012 no nahalana dia nahalana ny rotsakorana tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy ka nampiena ny vokatra tany an-toerana. Tamin'ny faran'ny volana Jolay no nanaitra ry zareo tao amin'ny sampanasa Amerikanina momba ny fampandrosoana iraisam-pirenena fa ho lava kokoa ny maitso ahitra noho izany ary amanetsy ireo olona mety hiara ny tsy fanjarian-tsakafo. Sakafo 370 taona no efa nalefa n'ity sampanasa Amerikanina ity tany amin'iny faritra iny.